Raha momba ny zon'olombelona indray kosa no resahana, maro anisan'ny vehivavy noho ny lehilahy raha ny eto amintsika no jerena, saingy mbola vitsy amin'izy ireny kosa no afaka miaina feno ny zony raha ny fanadihadiana izay entiny Fano Rakotondratsimba sy Mamy Raha Samuely amintsika izay. Tsy afaka amin'ny resaka natao hoe fampandrosoana ny firenena ny mpitondra, hoy ny nambaran'ny solon-tenan'i Jemberlingsa nandritra ny resaka nataony izay nanatanterahana ny tatra mahakasika ny dian'ny tany Maorisy ny 12 ka hatramin'ny 20 septambra lasa teo. Nambarany ary fa mahery ny 10 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara dia vehivavy avokoa, ka izany no antony voizan'ny Miralenta mba hisiany fiaraha-mientana sy fiarandraisana andraikitra eo amin'ny rehetra. Ny zavatra tena hoe ngeza be tsapa tamin'io fandehanana tany Maorisy io zany dia hita mihitsy zany fa ny Maorisiana dia tena le gouvernement tany mihitsy no nandray andraikitra napiditra n'le lalàna mba ahafahana mametraka amin'ny Miralenta eo amin'ny fifidianana. Ny fifidianana eo amin'ny fotony mono nanombohany anazy dia tena misoratra mazava tsara ao anatin'le lalàna zany hoe rehefa misy ny fifidianana dia ny ray ampahatelony ny olona ao anatin'ny lista tokony hoe sexe samihafa na lahy na vavy zany. Zany hoe tena hoe avy any ambony mihitsy zany tena nisy volonté politique mihitsy zany nahafahana nahazo an'le lalàna. Zay zany no tena zava-dehibe. Dia ny zava-dehibe faharoa na ny mpanohatra na ry zareo teo amin'ny fitondrana zany dia samy nandany an'izany lalàna zany daholo, satria tsy le hoe fiarihana politika no nijerevandry zareo fa le hoe inona mihitsy zany ny vokatsoa azy Maorisy raha toa ka hoe mandray anjara ny vehivavy sy lehilahy ao anatin'le firenena, satria marihana moa fa ny fandraisana anjara amin'ny vehivavy dia miapaka vetrany amin'ny fampandrosoana. Maro ny vokatsoa mety ho azy hoy nambaran'ity solon-tenan'i Jemberlingsa ity amin'ny fampiarana ny Miralenta. Tsy hitaza-potsiny izy ireo arak'izany eo anatrehan'ny vehivavy izay efa samy joro sy mandray andraikitra sahady amin'ny fampandrosoana. Ka ho fanatanterahana ny Miralenta dia isiny ny hetsika izay ho karakarain'izy ireo. Ahazo anjara amin'izany ny vehivavy hirosaka ho fidiana be ny tanàna. Izany dia mba hanifanana azy ireo sahady ny endriky ny andraiky ny ho raisiny.